Dia mbola falinay ny tenako tafahoana aminao miaraka nianatra ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ilay fotoana manokana hoe drafitr'Andriamanitra ho anao isika. Efa niarahantsika nianatra ny hoe anarana tian'Andriamanitra omenanao, zanany ianao. Tsaroa fa zanany ianao. Efa niarahantsika nianatra ny tanjon'Andriamanitra dia ny anaranao ny fiainana mandrakizay. Efa fantatsika ary fantatrao ihany koa fa hoe manana andraikitra ianao dia ny ilaza ny hatsaran'Andriamanitra amin'ny manodidina anao. Androany isika dia hijery hoe rehefa Andriamanitra ny manome anarana, inona no ataony? Andeha hivavaka isika, afahantsika miara-mianatra izany. Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny teny nomenao anay. Ankehitriny raha nokatra izany indray izay, dia sokafo ny sainay hahalala ny sitraponao. Momba izao mpanomponao miara-mianatra ny teninao izao, ary ianao hitsinjo ny fiainany, ka hahatonga azy Tompo ho say anatony anao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa Andriamanitra no manome anao anarana, mazava ho azy zany fa ilay anarana tesantsika eto ilay hoe zanak'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra no miteny hoe zanako ianao, inona no miseho? Izao mantsy ny zavatra misy. Ary tsorona aminao satria olombelona isika. Mety tonga amin'ilay teny hoe milolo lanitra ka mety ho lena, ary mandiha tany ka mety ho solafaka indraindray. Raha sendra miseho ny toe-javatra toy izany, dia ahoana no miseho? Andeha hoerahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, ka aka tantara anankiray isika ao anatin'ny Baiboly, izay ahafahantsika mijery ny fomba fijerin'Andriamanitra ny olona eo anatrehany. Ao amin'ny Luka 5:20 dia misy lehilahy anankiray, ao amin'ny 9:20 no anomboka ny tantara. Izao no voasoratra manao hoe nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary ilay zandriny tamin'iray dia niteny nanao hoe omeo ho any anjara fananako tokony ho ahy. Io tantara io dia entin'i Jesosy ilazana ny amin'ny fiainan'ny olombelona. Misy ny olona mankatoa ary misy ny olona tsy mankatoa. Na dia samy zanaka aza, dia izay ny zavatra misy. Ary marina mandrakariva izany fihetsika izany. Fa noharin'i Jesosy ho amin'ilay zanaka anankiray, ilay nitahaky ny lovany tamin'ny ray, ilay tsy mankatoa. Ary ny antony takiany ny lovany dia tsotra ihany, mba ahafahany mifaly ny amin'ny anjara fananany. Ry hava-malala, matetika moa dia lazaintsika hoe zanak'Adala, sy lazain'ny soratra masina hoe zanak'Adala no ilazana an'io lehilahy ray tovolahy io. Fa ny fanontaniana apetrako aminao dia ity hoe mety ho tena adala marina ve izy? Andeha hoerahantsika mamakafaka ny zava-misy. Dia tsy nitsahatra ity zazalahy ity nangataka izany tamin'ny ray ny isan'andro. Ary amin'ny farany tsy naleo diko azy ny rainy ka dia nanolotra azy ny anjara fananany. Dia lasa izy nandeha. Ary rehefa lasa izy nandeha dia tonga tany amin'ny tanan-dehibe. Ny fanontaniana apetrako aminao dia ity hoe raha niala sy nangataka izany teo anatrehany rainy izy, moa ve dia ny hoe andaniny vola no tena antony nandehanany na nangalany izany? Mazava ho azy fa tsy ny valiny. Ary teneniko anao fa tsy marina izany. Satria raha hoe efa niteneniny tamin'ny rainy hoe omeo any anjara fananako mba hisotroko na hilibako, ka nomeny ny rainy izany, dia tsy izy no atao hoe adala, fa ny rainy no adala. Satria efa fantatra fa ho lanilaniny foana ny volany. Fa ny mety nisy dia izao. Fantatra ity zazalahy ity fa mafy ny asa satria any ambanivohitra no misy azy ireo. Ka dia alaony nangataka tamin'ny rainy hoe mba omeno anjara fananako, hitedavako fomba fivelomana hafa, tsotsotra nefa mora azahoana vola. Dia nomeny rainy azy izany. Dia lasa izy nandeha. Ary ny rainy mieritreritra fa rehefa andeha izy dia ahatanteraka izany. Izao anefa ny zava-misy teneniko anao. Nifindra toerana izy. Alasa tany amin'ny toerana izay tsy nahazatra azy. Mazava loatra tanan-dehibe ny ilazan'ny Baiboly azy. Ka azo antoka fa raha tonga any an-tanan-dehibe ny any mahavoatra dia hainao tsara fa misy zava-baovao izay tsy fahitany any. Ary mahavariana azy. Ka adinony ny antondihany ampitombo ny vola izay nanany. Fa dia nasa nanjary nampiasa sy ny inana izy. Ny soratra masina dia mitantara fa lany ny vola. Marina izany. Ary fahadisoana izany satria very ilay fananana teo amin'Andriamanitra. Mety nandalo an'izany koa ianao izay zanak'Andriamanitra. Lany very ilay fanomezam-pahasoavana efa nomen'Andriamanitra anao satria efa nampiasainao tamin'ny zavatra hafa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany.
Fa ny mahafanaritra amin'ity tantara ity dia izao, nody ny sain'ilay zaza. Ary rehefa nody ny sainy dia andeha hiverina any amin'ny rainy izy. Ary tsy nieritseritra intsony no atao hoe zanaka izy, fa naniry ny hiverina any amin'ny rainy, na dia atao hoe mpanompo azy, isan'ny mpanompo azy. Fa ny mahafinaritra amin'ilay tantara dia ity ry hava-malala. Raha vao hita ny rainy teny lavitra teny izy, izany hoe ny tantara dia milaza fa mijery isan'andro ny fiverenan-janany ilay ray. Fa raha vao hita n'ilay rainy ny verina izy, dia niazakazaka ny rainy anatin'azy. Ny tantara ao anaty soratra masina dia ny teny manao hoe efa nandeha niandry kisoa ity zazalahy ity. Ny fiandrasana kisoa dia ratsy indrindra ho amin'ny Jiosy, satria fady amin'ny zareo zany. Fa saingy fidiram-bola satria ny Romanina dia mpihinana ny biby io. Dia izay no nahatonga ny Jiosy ihany koa nivasany niompy an'izany zavatra izany noho ny fitiavam-bola. Dia haintsika tsara fa rehefa miandry biby toy izany dia mitakosina miaraka amin'ny biby. Fa rehefa nody izy dia izao fanambarany soratra masina. Vakiantsika ny Baiboly, vakiantsika izany dia andeha ho vakiantsika ny teny izay hitantsika eo amin'ny 20. Dia niaingy izy nakany amin'ny rainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy, ary onena azy izy ka niazakazaka dia namina ny voziny sady nanoka azy. Eo amin'ny 20 dia milaza ny fihetsiky ny ray. Niazakazaka raha vao nahita n'ilay zanany, ary dia namina azy. Ry hava-malala, ny akanjon'ity zaza ity dia akanjo le rasa kisoa. Ary tsy nanana akanjo betsaka izy fa iny kodiny iny ihany. Masiso zany, kanefa tsy nampaninina indray, fa ny fihininy zanany. Ary tsy nijanona teo, fa dia izao fanambarana. Fa ny rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe alao haingana ny akanjo tsara indrindra, ka ampiakanjo izy, asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Ary eto aty ny zanak'omby fahy, ka vonoy ary aoka ihinana sy hivaly. Ry hava-malala, ry havako, raha zanak'Andriamanitra ny anaranao, mety hisy fotoana mahavoanao. Fa izao, mpanaova tahaka ity zazalahy ity, miverena eo amin'ny rainao. Ho an'Andriamanitra izay zanany, na maloto tahaka n'inona aza, rehefa miverina ho aminy dia fiheniny. Ary tsy vitan'izay ihany, fa omeny akanjo madio, dioviny, ary ampanaoviny kapa. Ny kapa dia ilazahana fa nomena voninahitra sy haja. Nasiana peratra, ny peratra dia entiny tenin'Andriamanitra ilazahana fa nomena ny fahefana hitantana indray izay ao an-trano. Androany, tiako ho fantatrao, fa rehefa Andriamanitra no miteny anao hoe zanany ianao, dia ho raisiny mandrakariva ny zanany rehefa miverina ho aminy. Ko anao, rehefa zanak'Andriamanitra, ka lasa raha miverina ianao, dia azo antoka fandray anao Andriamanitra. Fa amin'Andriamanitra hoe rehefa zanany dia zanany. Izy tokoa moa ny ray no hanome ankatahany zanany nofo ka hanome azy fato. Hoy soratra masina, isika izay ratsy aza dia tsy hanome azy zany. Maika fa ny raintsika izay any an-danitra. Andriamanitra ry havana dia Andriamanitra tsara. Te handray ny olona izay mitodika ho amin'ny mandrakariva izy. Koa misafidiana ny verina ao amin'Andriamanitra ianao androany. Aza manamafy ny fonao. Ny tompo ane hitahanao. Andeha hivavaka isika. Hivavaka isika. Misaotra tompo satria nomenao anay ny teninao. Milaza aminay ny hatsaranao. Ary fantatray ny drafitrao fa dia nitondra fahatsaranao anay. Tahaka ilay namoronanao anay tany am-piandohana ka nitenenanao hoe indro tsara indrindra izany. Andriamanitra, ampio izay iaika izany, anaiky izany, andray izany, isafidy izany, ka afaka ianao nitondra anay ho any amin'ilay tanjona faropidy indrindra.
dia ny lanitra vaovao sy tany vaovao izany. Aza mahafoy anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.